Faly miarabantsika rehetra amin'ny anarana mafinahitry Jesosy Kristy amin'ity fotoana iarahantsika ity indray. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15 izay tenin'Andriamanitra haintsika loatra, tenin'Andriamanitra retsika tatoato zao satria mahakasika amin'ny fanahy masina izy io. Dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Tenin'Andriamanitra nanafara ny Jesosy Kristy ny mpianany rehefa andeha hiakatra ho any an-danitra izy dia nafaran'Andriamanitra an'izany. Dia izay tenin'Andriamanitra izay no iara-bako antsika rehetra nahatratra ny Pentecoste na ny fetin'ny Pentecote izay fety kristiana atsiarovana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra. Ary hatramin'izao dia tsy mitsahatra fa midina amin'izay zanak'Andriamanitra rehetra ny fanahy masina araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joela ihany koa hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny olombelona rehetra, amin'ny firenena rehetra. Dia tsy hakanavaka zany ary tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho an'ny olona izay mino azy. Ary izay indrindra no afatry ny Pentecoste amintsika indray. Inona indray ary ny afatry ny Pentecoste? Voalohany indrindra dia niteny izy hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Zany hoe rehefa midina ao anatin'ny olona ny fanahy masin'Andriamanitra dia manana hery izy. Fa hery atao inona? Hery ho andehanana mianatra ho an'ny mpianatra, ho an'ny olon-dehibe mandeha miasa mila hery zany. Dia hery hoentina miasa, fa hery indrindraindrindra ihany koa anoherana ny asan'ny maizina rehetra, asan'ny satana. Hery hoentina miatrika amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Amin'izao fotoana zao dia mila hery ngentsika satria misy aretina be dia be zao amin'izao fotoana zao mamely ny olona, mandripaka ny olona eto ambony tany. Mila hery ny fanahy masintsika hiatrehana an'izany. Mila hery ny fanahy masintsika isan'andro isan'andro hoentina miatrika ny fiainana andavanandro sy ny asan'Andriamanitra mety ataon'ny olona tsiraray avy. Dia ny ankizy kely ihany koa mila ny hery ny fanahy masina hiatrehana amin'ny fiainana. Ka na mbola kely asika dia mila ny hery ny fanahy masina. Ao anaty baiboly ange dia milaza fa i Jaona mpanao batisa na i Jean Baptiste dia hatrany akibony mamany dia efa feno ny fanahy masina izy satria ahoana ilay ny olona ny fanahy masina na hatrany akibony ineny ary dia mila ny fanahy masina. Faharoa dia izao, nanafatrafatra amin'ny mpianatra Jesosy Kristy mba tsy hetsika ho Jerosalema ary tsy hanao ninina raha tsy mandray ny hery dia ny fanahy masina. Isika ihany koa dia manafatra antsika Andriamanitra hoe aza manao zavatra, aza manao ninina mihitsy tsika raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Aza manao examen raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Aza mivoaka ny trano raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Ary Davida mpanjaka nge dia nitaraina an'izany mihitsy tamin'Andriamanitra ny teny manao hoe aza manaisotra amin'ny fanahinao masina atao anatiko, satria hitany loatra ny zavatra nanjohan'ny Saoly mpanjaka rehefa niala tamin'ny Saoly mpanjaka ny fanahin'Andriamanitra dia tena nijaly mihitsy i Saoly mpanjaka. Dia hozy izy Davida hoe aza manaisotra amin'ny fanahinao masina atao anatiko. Sika rehetra koa ary amin'izao fotoana izao andao hiaraka amin'ny fanahy masina foana isan'andro isan'andro dia mazotoa mangataka amin'ny fanahy masina hiaraka aminao isan'andro isan'andro. Dia mametraka amin'ny velomantsika rehetra eo ambanin'ny fomban'ny fanahy masina isika rehetra. Aza misaraka amin'ny fanahy masina, andao hiaraka amin'ny fanahy masina foana. Saotra betsaka ary afaka miaraka indray tandroany. Veloma daholo.